Miarahaba tompoko, ity velakevitra ity dia fanatanterahana sy fanatotosana ny fikaonan-doha iraisam-pirenena mikasika ny literatiora ka nandraisan'ny tsiky milamina rakotomanga sy toetra Rajaonarivony tao anatin'izany fikaonan-doha izany, mitondra lohateny hoe literatiora malagasy ilo sy ivon'ny fampandrosoana. Araka izany anisan'ny asan-javatra mamelona ny fiainana ny literatiora na dia tsinontsiniavin'ny tontolo ankapobeny aza, ary heveriny rehetra fa tsy mitondra vokatra mivaingana eo amin'ny fiainana. Literatiora nefa no fototra ahafantarana ny toetrany tsirairay eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fivoaran'ny toe-tsy tapaka. Izany indrindra no nahatonga ny safidy antefa amin'ny lohahevitra hoe literatiora malagasy ilo sy ivon'ny fampandrosoana. Mba hampazava bebe kokoa ny tiakambara nefa dia zava-dehibe ny famantarana ny teny fototra ao anatin'izany lohahevitra izany dia ny ilo sy ny ivo. Araka ny hitantsika eo amin'ny fafana ny ilo dia ranoka sy matavy azo avy amin'ny biby na ny zava-maniry, ahandroana sakafo na ahidina milina, io ilay antsointsika hoe menaka. Fitentsika malagasy matetika mantsy ny hoe aza mandrarak'ilom-biandoha izay midika ny aja mamboninahitra tokony hitandrovana mandrakariva. Ny ivo kosa dia ilazana ny faritra afovoany indrindra amin'ny toerana iray, antsoina hoe laka na foibe na toerana tsara ihany koa izany. Tanjon'izao fandalinana izao moa ny fanomezan-kasina ny fiarahamonina. Ao anatin'ny kolontsain'ny fiarahamonina mantsy ny literatiora izay heverina fa mampiaina ny fiarahamonina miaraka amin'ny toe-karena sy ny politika ihany koa. Ary anisan'ny tanjona ny fanomezan-danja ny literatiora malagasy amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny anjara toeran'ny literatiora eo amin'ny sehatra maro lafy. Eo anatrehan'ireo apetraky ny fiarahamonina ary inona no andraikitra miandry literatiora eto anivon'ny firenena. Reto misy petra-kevitra azo aroso. Ny literatiora dia mampivoatra ny fiarahamonina, mitondra toe-tsaina vaovao ary mampivelatra amin'ny sehatra maro. Ny tsikera ara-piarahamonina manaraka ny fiheveran'ny Lucien Goldman no lalan-tsaina hitondrana ny fandalinana. Amin'ity fomba fandinika ity dia tsy afa-misaraka ny famorona sy ny fiarahamonina. Tsy olona iray akory no mamorona ny fahalalana sy ny fomba fisainana ho ihany Lucien Goldman fa ny sarangan'olona misy azy eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Noho izany misy fifandraisany ny asa soratra sy ny fiarahamonina izay mifototra amin'ny fomba fisainana. Mizara roa lehibe ity kariko ity. Ny fizarana voalohany no amahavahana fa ilo loharano-karena ny literatiora, ny fizarana faharoa no hamakafakana fa ivon'ny fampandrosoana ny literatiora. Andeha aro andalantsika ireo. Ilo loharano-karena tokoa ny literatiora satria harem-pirenena izy. Literatiora dia harem-pirenena satria sady voafaritra ao anatin'ny harem-bakoka manaraka azo afindra no voasikajo harem-bakoka tsy azo tsapahi-tanana ihany koa. Noho izany dia singa maneho ny mampiavaka ny firenena iray amin'ny hafa izany. Literatiora araka izany dia mitahiry ny maha-malagasy ka mikajy ny harem-pirenena amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra kanto. Mampidi-bola ho an'ny tanindrazana ihany koa izany toy ny mozea, ny seho hira-gasy, ny tsanga-tononkalo, ny konferansa mikasika ny literatiora samihafa. Fa ankoatra ny maha-harem-pirenena ny literatiora dia fitaovam-panabeazana ihany koa izany satria loharano-karentsaina ny literatiora. Ao aminy no hanovozana ny fahalalana amin'ny toetra sy azo ampitaina amin'ny taranaka ny fandimby. Mampivelatra ny fisainana izy mba ho liana amin'ny sehatra maro lafy ny mpiarabelona ka tsy tanondrika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana fotsiny fa hivoatra amin'ny fahafantarana tontolo mibaliaka. Manoro fomba fitondran-tena mendrika sy vonam-pandrosoan'ny firenena koa ny literatiora satria raha tena mipaka any amin'ny isam-batan'olona tokoa ny literatiora dia mitoetra ireny fahaiza-miaina ireny, ny fanajana ny fahadiovana, ny fahaiza-mankasitraka sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatr'izay dia fantson'ny kolontsaina ihany koa ny literatiora. Ny kolontsaina mantsy dia fitambaran'ireo toetra mampiavaka ny fiarahamonina eo anivon'ny sehatra misy azy. Tafiditra ao anatin'izany ny soatoavina sy ny fomba nentim-paharazana. Fantson'ny kolontsaina ihany koa ny literatiora araka nambara teo satria fitaovana hampitana ireo seho-kanto samihafa toy ny fomba fisainana mendrika ivela amin'ny taranaka, ny fomba fiaina, ny fiheverana ny voary sy ny tontolo.
Ary indrindraindrindra fitaovana ampitana hevitra eo amin'ny fiarahamonina ka ilazana ny lesoka sy ny lesona tokony ho raisina hanatsarana ny fiainam-piarahamonina. Raha izay ary ny maha ilo loharanon-karena ny literatiora dia tsikaritra fa ivon'ny fandrosoan'ny fiarahamonina ny literatiora malagasy. Raha faritana ny hoe ivon'ny fandrosoan'ny fiarahamonina dia azo fehezina amin'ny hoe mampahomby, mampivoatra ary mampiabo. Raha nanaraka tsara ny fanazavana teo amin'ny fizarana voalohany isika dia ahatsikaritra fa vahaolana azo ampiarina no manamarika ity ivon'ny fampandrosoana ity. Mampahomby ny harem-pirenena ary ny literatiora. Anisan'ireny ny fampiroboroboana ny tontolon'ny famoronana amin'ny alalan'ny foaran'ny famoronana isan-tsokajiny, ny loka nasionaly fahandrombonan'ny sokajin-draharaha samihafa, ny fampahafantarana lahabolana isam-paritra, ny fampiratiana manerana ny nosy ary indrindrindra ny famokarana soram-piainan'ny mpanoratra efa nodimandry. Manaraka izany dia mampivoatra ny fahalalana ny literatiora. Ireny fanapaharihana ny fandalinana momba ny literatiora ireny no tena zava-dehibe mba tsy ho voafefin'ny rindrina efatra ny anjerimanontolo intsony ny literatiora. Ilaina ihany koa ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana, ohatra amin'ireny ny lanjan'ny sampo-tomboina amin'ny taranja malagasy, ny fampiarana famoronana asa soratra ao anaty fampianarana ny taranja malagasy, ny famakiana boky literatiora mandritry ny fampianarana ary indrindrindrindra ny fihaonana mivantana amin'ny mpanoratra. Tsara ihany koa ny anohizana ny fampianarana literatiora amin'ny ambaratonga ambony ankoatra ny sampana literaira, ohatra ny sekoly mamolavola ny fitantanana, ny fitsarana, ny toe-karena, ny fahasalamana sy ny sehatra hafa. Ary fanampin'ireo mampiabo ny fomba fisainana ny literatiora. Ny fametrahana arofanina sivana ho an'ny literatiora mihiba ny tena tokony atao vaindon-draharaha, ohatra ireo asa soratra tsy matotra na ireo tsy mbola matoy ka miendrika vakiroaka. Anisan'ireny ireo asa soratra feno diso tsipelina, teny vary amin'ny akotry samihafa. Fanampin'ireo ny fanasongadinana ny literatiora mivohitra na mivongady izay mametraka ny anjara-toeran'ny literatiora ka tsy mijanona amin'ny famoronana literaira fotsiny ity endrika ity fa mitaky hevitra matotra manomboka any amin'ny tambajotra sosialy samihafa. Ny fanentanana lohahevitra miabo amin'ny fampandrosoana dia ilaina, tahaka ny fampandrosoana lovain-jafy, ny fitandrona ny fahasalamana, ombam-panentanana amin'ny alalan'ny fomba fanehoan-kevitra. Eto am-pamaranana ary ny lazana fa ny literatiora dia mampandroso fiarahamonina, noho izany tsy azo amaivanina velively ny literatiora fa tokony atao izay ivelarany amin'ny sokajin'olona samihafa eto anivon'ny firenena mba hahafana mampandroso ny fiaraha-mivelona ary indrindra hiadiana amin'izao fahantrana lalina izao. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.